Mila ny fandraisana andraikitra ny rehetra ny ady atao amin'ny resaka fitsaram-bahoaka hoy ny Praiministra Mafalisolona Andrasana Olivier Omaly. Tokony mba samiaka ny andraikitra manadrify azy daholo na ny gouvernement na ny mpanao politika na ny firaisamonim-pirenena ary ihany koa ny vahoaka tsirairay avy ho hiatrany ny fanazavana. Io misy foana ny ezaka nataon'ny gouvernement hatramin'izay nga anisan'ny zavatra nyteneninao ny fitsaram-bahoaka. Misy ihany koa reny herisetra miseho amin'ny endriny maro ny kidnapping reny efa misy ezaka foana ny ataon'ny gouvernement fa io ary averiko foana tsy miala andraikitra ny gouvernement ary tsy te hiteny hoe iza ny tompony andraikitra iza ny tsy tompony andraikitra fa samy tompony andraikitra. Mazava loatra ny gouvernement tompony andraikitra voalohany amin'ny hoe ahoana no atao mba hisoroana an'ireny zavatra reny fa tompony andraikitra ny fiarahamonimpirenena, tompony andraikitra ny mpanao politika rehetrarehetra na ao anatin'ny fitondrana na amin'ny fanoherana mba hisoroana an'ireny zavatra reny satria izay ny tena andraikitry ny mpanao politika voalohany éducation citoyenne, izay no andraikitry ny fiarahamonimpirenena. Ka maninona moa zany avela voan'ny fitondram-panjakana irery tsy miala andraikitra averiko foana fa samy tompony andraikitra ny tsirairay eo fitaizana ny olom-pirenena zany mba tsy hanao an'ireny zavatra reny. Za moa tsy te hilaza hoe inona no mahatonga an'ireny zavatra reny fa mampalahelo. Za zany tena miteny foana ary averiko eto tsy antony izay ahafahana milaza fa hoe tokony hiditra ny fitsaram-bahoaka ohatra ny hoe ny zavatra tsy fetezana mety ho hita eo anivon'ny fitsarana, mety hita eo anivony ireny mpanao famotim-pitorana reny na eo anivon'ny gendarmerie na eo anivon'ny polisy tsy antony zay ahafahana manao fitsaram-bahoaka zany satria tany-tandalana atsika tsy maintsy tezaina foana ny olona. Raha ny hita amin'ity taon'ity fotsiny no jerena dia efa mahatratra 7 teo ny olona tratran'ity resaka fitsaram-bahoaka ity teto Madagasikara. Raha ny tamin'ny taona lasiny no jerena dia manodidina ny 50 tanoandy ny trangana fitsaram-bahoaka niseho. Ilana esaka ny ady amin'izany satria tany-tandalana i Madagasikara ka tokony voafehy ny lalàna ny rehetra.